Androany alarobia fa 20 ny volana May 2024. Andro faefatra sady sika riavana amin'ny herinandro ny fanahy masina izay iarahantsika amin'ity andro androany ity amin'ny sampana fifoazana. Ary anohizana ny loha hevitra hoe ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ary anio ihany koa no ianarantsika ny aminy hoe ny fanahy masina no antoka mahazanak'Andriamanitra ny mpino ao amin'ny fiangonana. Faharoa, ny fanahy masina no mahatepoly ny fiangonana, ary fahatelo farany, ny fanahy masina no mitondra fahafahana ao amin'ny fiangonana. Riavana malala ao amin'ny tompo, ho ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Andeha sokafana manoloana antsika ny Baiboly. Ny Salamo 520, vakitsika ny 1 hatramin'ny 9. Ary aoka ivelatra manoloana antsika ihany koa ny Fihirana 970, ny 1 sy ny 2 ary ny 5. Salamo 520, ny 1 hatramin'ny 9, ny hira amin'ny FFPM 970, ny 1 sy 2 ary ny 5. Vita ny vavaka, zay vao miara-mipetraka isika. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Aminao Jehovah no hanandratako ny fanahiko. Andriamanitra, ianao no itokiko. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny tsy hisy menatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika aminao foana no menatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah o, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjenay, ianao no andrasako mandritra ny andro. Sarovo ny anatranao sy ny indrafonao Jehovah, fa zay ireny. Aza ny fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famondramponao no atsiarovanao ahy. Noho ny fahasoavanao Jehovah o, tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianariny mpanota ny lalana. Amen.
ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay, fa mbola nomenao tombon'andro ahafahanay miaona sy mivory eto ankehitriny, manandratra ny feonay Tompo, mankalaza ny anaranao. Zinona tokoa izay Tompo manoloana ny voninahitrao. Olona nitorotorona tamin'ny ota malaky mivily manao ratsy, kanefa tsy nojerenao tamin'ny faharatsianay izay. Fa notarianao tamin'ny tady mazaka mpitiavanao Jesosy, ka zakanao. Ndreto izay tafahoana eto ankehitriny, manetry tena manoloana ny voninahitrao, tsy mendrika na dia hanonona ny anaranao akory aza. Kanefa dia ho ianao hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza. Misaotra Tompo malalo, misaotra fa manana sakaiza tsara tokoa izay, satria ianao ilay efa nafoy ny ainao ho anay sy fanavotana anay, no indro ankehitriny mbola manampitamby anay indray, miantso anay anao hoe sakaiza. Faly ny fonay Tompo, tretrika tokoa izay, satria Andriamanitra tia anay ianao, ary rehefa tia anao dia tena tia tokoa. Miasa manan-kereo amin'ny fiainanay ary ianao Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka aoka tsy hahita mangirana eo amin'ny fiainanay Satana sy ny firongony, izay fahavalo efa resy. Fa aoka Tompo ny fiadananao, ilay manana ambiampy mizara ao amin'ny isam-batan'olona sy ny isam-baravarana, ny isan-tokantrano, no aoka enika ny vahoakanao amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Izany Tompo ny etaetaponay, izany no fanirinay, izany koa ny fifonanay sy ny fangatahanay aminao. Ka afeny sy hatateraka izany vavaka izany Jesosy, dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao izany manao hoe: rahanay eo izay any an-danitra, masinina ny eny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, ataony ny sitraponao ny etỳ tany tapony any an-danitra. Mioana an'io izay anina zaza ho anay, ary mamelana ny kay tahaka namelanay sy iriko taminay. Araza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsena antsika ny fampianarana izay tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina, dia ataontsika ny firana 500 amin'ny FFPM ihany, ny 2. Nareo izay amin'ny lalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana mba amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Fanahy masina sy ny fiangonana mbola manohy izany isika amin'ny andro ankehitriny, ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ny tohiny dia niresakitsika ny amin'ny fiorinan'ny fiangonana omaly, niresakitsika ny amin'ny batisa izay mifandray amin'ny fiorinan'ny fiangonana izany, ka anambarana fa tsy sarahana ny fanahy masina sy fiangonana. Androany tsika dia misy lohevitra kely anankitelo ho anatin'izany fanahy masina sy ny fiangonana izany. Ny voalohany dia ny fanahy masina no antoka mahazanak'Andriamanitra ny mpino ao amin'ny fiangonana. Izy zany ny antoka, izy zany no kopia naterahana zany izy ny manao sonia azy
efa teraka ny olona dia misy kôpia dia ifanahy masina ny manao sonieriny io zany vao mety. Dia jerentsika ny perikôpa voalohany Galatiana 4:7 ny andininy 5 ny andininy 9 sy 7. Galatiana 4:7 ny andininy 9 sy ny 7. Vaky itsika: ary satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ho atampontsika ny fanahiny zanany miantso hoe Aba ray io, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny nataon'Andriamanitra. Andriamanitra naniraka ny zanany, Jesosy zanany aloha io, anavotra antsika. Dia natsangana ho zanantsika, averintsika foana fa i Jesosy zanaka nateraka Andriamanitra, fa isika zanaka natsangana Andriamanitra. Tsika zany fils adoptif. Dia amin'izany fananganana antsika ho zanaka zany dia ny fomba nanangan'Andriamanitra antsika ho zanany tao amin'ny Kristy dia naniraka ny fanahiny izy, fanahiny zanany, zany hoe fanahiny Kristy no raha. Ny zanaka dia mila fanahiny zanany, dia ny fanahiny zanaky ny Kristy. Tsy tonga zanak'Andriamanitra zany tsika raha tsy manana fanahiny zanak'Andriamanitra. Ny fanahiny zanak'Andriamanitra io ny fanahy amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny dikan'io. Rehefa irahanao anatsika io fanahiny zanany iny, ny fanahiny Kristy io no miantso mafy ao anatsika. Izy no miantso anatsika hoe Aba ray io. Zany hoe tsy tsika no miantso voalohan'Andriamanitra ho raitsika, fa le fanahy masina aloha rehefa ao anatsika izy no miantso an'Andriamanitra hoe Aba ray io. Zay vao zanak'Andriamanitra isika. Ny anazy zany no mandeha aloha, ny an'ny fanahy masina. Tsy tsika kory le miantso, fa ny fanahy masina no miantso, mikikika mihitsy izy miantso hoe Aba ray io ao anatintsika ao. Dia zay zany mahatonga atsika tsy andevo intsony, tsy andevo ny ota ny dikan'izany, fa zanak'Andriamanitra mpandova noho ny amin'ny nataon'Andriamanitra. Lasa mpandovan'Andriamanitra zany tsika fa tsy andevo intsony. Ary zay manana ny fanahy masina io zany no manana ny fanahy ny fahafahana. Zay tsy manana fanahy masina zany dia tsy zanak'Andriamanitra, fa fanahy ny fandevozana na fanahy mahandevo no ao aminy. Andevo ny Satana, andevo ny ota, andevo ny fahafatesana, andevo ny fahazaran-dratry maro samihafa, fijangajangana sy ny sisa, satria tsy manana ny fanahy masina. Fa zay manana fanahy masina no manana fanahiny zanaka natsangana. Io fanahiny zanaka natsangana io no anatintsika ao. Io fanahy masina mitarika atsika ho afaka mitahotra entin'le fanahy mahandevo. Misy karazana fanahy roa zany. Anankiray fanahy fananganana, spirit of adoption na l'esprit de l'adoption. Ny anankiray fanahy mahandevo na fanahy ny fanandevozana. Ray amin'ireo ihany ny fanahy ao anatin'ny olona dia fantariny ao anatinao. Tsy misy fanahy ray amin'ireo ihany. Na ianao fanahy ny zanaka natsangana, l'esprit de l'adoption, na l'esprit de l'esclavage, fanahy ny fandevozana ao anatinao. Ndeha ovakitsika ny Romanina 5:9, kisika miankavitsika avy amin'ny Galatiana. Romanina 5:9 ny andininy 7:12 hatramin'ny 7:12. Romanina 5:9 andininy 7:12 hatramin'ny 7:12. Vaky itsika ary: fa izay tarihin'ny fanahyn'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy mpahandevozana ho amin'ny tahotra ny ray ianareo, fa nandray ny fanahy amin'ny zanaka natsangana, zay iantsontsika hoe Aba ray io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika dia omba miara-manamboninahitrà aminy koa. Zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tsy manaiky ho tarihin'Andriamanitra amin'ny fanahy ianao tsy mba zanak'Andriamanitra, tsy le fils adoptif na fille adoptive ianao. Tsy misy fanahy ray amin'ireo ihany. Ny fanahy ny fandevozana na fanahy ny fandevozana
rehefa tariny fanan'Andriamanitra ianao a miala le fanahy ny fandevozana, l'esprit de l'esclavage na fanahy mandevo. Misy fanahy anankiray raha vao manana inao dia andevo, mariky ny mandevo io. Fa tsy zany ny raisinareo izy fa fanahy zanaka natsangana, l'esprit de l'adoption. Io no azoantsika miantso hoe abaray eo, fa nyresikitsika telo hoe fanahy masina aloha miantso Andriamanitra hoe dada. Avy eo tsika amin'izay mahazo miantso, fa miara-miantso aminy, tsy mandeha rery. Ny fanahy masina mety tsy ahitianao. Tadidy fa rehefa miantso Andriamanitra hoe raitsika ianao manao hoe ray zinan-danitra, mety misy fanahy miteny hoe ianao tsy izy, ianao tsy zanany. Oka zava-tsara fa tsy ny olona rehetra manona ray zinan-danitra koa ny zanak'Andriamanitra. Jere tsara miteny amin'ny 9:20 ny condition le izy ahoana izy fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa mila manao co-célébration aminao le izy, miara-mijoro vavolombelona aminao izy, mianome attestation anao izy. Fa tsy ny olona rehetra miteny zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra daholo, mila miteny miaraka aminao le fanahy io hoe zanak'Andriamanitra marina raha zokinitsy na hoe poika tsy izy akory nozy izy. Ary misy olona ataony an'izany na dia mpivavaka be aza, tsy ny olona rehetra ny zanak'Andriamanitra. Raha vory ny zanak'Andriamanitra dia eko Satana. Ka mila ny fanahy masina zany iteny amin'io. Amin'ny teny grika izy io dia simartereo, miara-mijoro vavolombelona, miara-miteny aminao izy fa zanak'Andriamanitra isika fiangonana. Mila miara-miteny izy aminao. Zay ianao dia lafa mpandovan'Andriamanitra. Eritrereto ny lovanao fa lovan'ny Kristy ny lovanao. Zavatra ngeza be zany a. Ny lanitra manontolo no an'ny Kristy dia io manontolo io no lovainao rehefa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy ampahafirin' izany ny zavatra hitanao aty ambany masoandro rehanao io. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mpiara-mandova amin'ny Kristy ianao, lovan'ny Kristy ao aminao. Izay le hoe ny fanahy masina no antoka mahazanak'Andriamanitra ny mino ao amin'ny fiangonana. Ny zavatra manaraka dia izao. Ny fanahy masina no mahatempoly ny fiangonana, lasa tempoly ny fiangonana. Ny tempoly na ny tabernakely dia toeram-pivavahana, toerana fionana amin'Andriamanitra, fiatrehana n'Andriamanitra, ka mahatonga ny Isaia 40:7 manao ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Tsy tonga ho azy ny teny hoe tempolin'Andriamanitra raha tsy fanahy masina, zay no tiany resahana ito. Koritianina 1:7 mikisaka miankavanana antsika. Koritianina 1:7 fantatsika tsara iteny fa ny lanjany miaraka amin'ny fanahy masina matetika dinintsika. Inona ny fandraisan'ny tempolin'Andriamanitra mahatempolin'Andriamanitra tsika sy ny fanahy masina? Koritianina 1:7 sy ny 7. Vakitsika ary tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosamban'Andriamanitra koa sisy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Tsy milaza olo tokana i Paoly zay mahatonga antsika milaza fiangonana. Ianareo ambaran'ny Paoly fa ny manorina fiangonana olona dia tahaka ny manorina fiangonana trano. Fangarontsika foana manko ny trano fiangonana sy ny fiangonana. Ty trano fiangonana, fa ny fiangonana izy isika. Afangaron'ny olona foana zany. Ka ny fananganana trano fiangonana dia mitovy amin'ny fananganana trano olona. Ka rehefa miorina io trano olona io, izay vao lasa tempolin'Andriamanitra izy. Tsy le trano ty zany mahatonga ty antsona tempolin'Andriamanitra raha azontsika, fa izy isika. Ty tsy tempolin'Andriamanitra raha tsy ato isika. Azonareo ve resaka zany? Le olona ny mahatempolin'Andriamanitra an'io. Ary tsy olo-kolopona hoe mankatira kotsira be, fa noho ny fanahy masina zay mitoetra na miantrano ao amin'zareo. Okeo zany miantrano. Tsy tsika koa mandeha fahatany ato ny lasa tempolin'Andriamanitra, fa zavatra faharoa zany. Fa ny fisian'ny fanahy masina miantrano ao amintsika. Itsika fanahy masina miantrano ao amintsika
itsika mitsofokato a zay vao tempolin'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Dikan'izany dia izao, ny fanompom-pavahana nataon'ny fiangonana zay manana ny fanahy masina miantrano ao aminy no maha-tempolin'Andriamanitra ny fiangonana, fa tsy ny fisian'le trano akory ny maha-fiangonana ny fiangonana, fa ny fisian'ny olona miombom-bavaka rehefa ny antrano tao aminy ny fanahy masina. Tsy hoe mivavabava-pona koa, fa mila fanahy masina miantrano ao anatin'le olona. Zay koa le izy, fa tsy hoe zay miangoangona rehetra io tsy mpivavaka. Zay mahatonga ny olona misy mpiangona fa tsy mpivavaka. Azonareo ve zany? Misy mpiangona fa tsy mpivavaka ny olona mankaty mpiangonana. Satria maninona? Tsy niantrano tao aminy le fanahy masina. Ka naizanaiza zany misy fiombonany mino miara-mivavaka ka niantrano tao amin'izareo ny fanahy masina? Fiangonana izy zay. Tempolin'Andriamanitra izy zay. Zay mahatonga Jesosy mitenerina, raha misy roa aminareo, dahoana kosa izy. Naizanaiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia zay le fiangonana misy fanahy masina ao anatiny, tsy nisy amin'ny olona ny anatsara ny trano io. Ary fanahy masina io zany a dia teneny hoe masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Tsy azo simbana na ravana ny fiombonan'ny fiangonana, fa simban'Andriamanitra ianao raha mandravan'io. Tsy azo ravana na simbana. Fiombonan'ny fiangonana io fitoeran'ny fanahy masina zany ny sampana, ny fikambanana. Raha ianao mandrava ny sampana amin'ny dalanao, ataon'Andriamanitra mahamainao sy ny taranakao. Tsy misy olana napotika sampana ka tsy azo ny zavatra izy sy ny taranany diran-doza. Tandremy kely ny etraketrika anatin'ny sampana mba dia miteny azy. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia simban'Andriamanitra koa izy. Ka ny tempolin'Andriamanitra tsy le trano izy tsika fa le olona mivory manana fanahy masina. Zay le izy. Tsy azo afangaro amin'ny sampona zavatra hafa koa io tempolo tranon'Andriamanitra io fa masina. Korinthiana 2:9 kisika miankavanana ihanytsika. Korinthiana 2:9 andininy 9:40 hatramin'ny 7:40. Korinthiana 2:9 andininy 9:40 hatramin'ny 7:40. Mbola manamafy maha-tempolin'Andriamanitra antsika fiangonana. Ahoana hozy izy? Ary inona ny kambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy aho, ary ho andriamaniny aho ary izy ho. Tsy azo ampidirina sampy zany io tempolin'Andriamanitra io. Fanahy masina ny maha-tempolin'ny fiangonana, tsy tempolin'Andriamanitra ihany ny fiantsonan'ny fiangonana fa tempolin'ny fanahy masina koa. Korinthiana 2:1-7:10 kisika miankavia indray ianao. Korinthiana 2:1-7:10 dia 7:20 sy ny 20 zany no vakitsika. Korinthiana 2:1-7:20 sy ny 20. Raha mitady tempolin'ny fanahy masina ny tempolin'Andriamanitra io ravana dia io le tenin'ny soratra masina. Dia ny 7:20 sy ny 20. Ahoana moa tsy fantatrareo fa amin'ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Zay toerana masina ho an'ny fanan'Andriamanitra ny fiangonana. Toerana masina fiangonana olona ho afa tsy le trano le olona. Toerana masina io ary toerana fankalazan'Andriamanitra ka tsy tokony idiran'ny falitaona na fijangajangana. Eo ambony eo manko resaka fijangajangana le resaka eo. Ianareo nga tsy tokony jangadjanga ho Paul fa tempolin'ny fanahy masina. Tempolin'ny fanahy masina ampidirinao mpijangajanga. Zay le izy. Tranon'ny fanahy masina zany io fa tsy hôtely na maison de passe. Dia zay le izy. Ka toerana fankalazan'Andriamanitra io no fisian'ny fanahy masina ka tsy tompony tenanao intsony ianao izy
fa efa nividin'Andriamanitra io tenanao io, vatanao io, ka mahaiza mankalazan'Andriamanitra amin'ny vatanao fa fonenan'Andriamanitra io amin'ny fanahy. Tsy mihira ihany no ankalazan'Andriamanitra zany fa amin'ny vatanao. Tsika tsy dia mahay mankalazan'Andriamanitra amin'ny vatana zany a, fa zany lazainy mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanao, vatanao. Fihetsika ao no dikan'izany, fiteninao, famindranao sy ny sisa. Tsy dia haintsika io aoka zava. Le mihira ihany eritreretintsika hoe midera, le manao rakim-pahasoavana sy ny sisa, fa ny vatanao tokony derin'Andriamanitra. Samy mieritreritra zany tsika tsiray ahoana ny derako an'Andriamanitra amin'ny vatako. Fa i vatanao tsy anao izy fa n'iza any fanahy masina. Ka tokony derin'Andriamanitra amin'io ianao. Tempolo ny fanahy masina ny fiangonana. Hitantsika zany fa ny fanahy masina zany mahatonga izy zany tsy lasa tempolo azy ianao, tsy lasa tempolo azy isika fa fanahy masina no mahatonga antsika lasa tempolo. Ny fahatelo ny fanahy masina mitondra fahafahana ho amin'ny fiangonana. Mitondra fahafahana no asany io amin'ny fiangonana. Romanina 5:7 kisika miankaviany ianao. Romanina 5:7. Rehefa itoeran'ny fanan'Andriamanitra ny mpino dia afaka amin'ny ota, tsy voageja ny fahalemena tsony izy, afaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana izy, tsy voafatotry ny zavatra ranofo izy na ny filaminofo fa lasa olona ao amin'ny fanahy en pneumati. Fa mahalama hoe ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Paul, en Kristo, en pneumati, ao amin'ny fanahy. Lasa olona ao amin'ny fanahy. Romanina 5:7. Ahoana hozy izy? Fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao aminareo. Zay. Fa raha misy tsy manana ny fanan'ny Kristy dia tsy any Kristy le olona. Ianareo tsy ao amin'ny nofo, tsy manjaka aminareo ny fa efa amin'ny nofo. Ny olona ao amin'ny nofo manko tsy misaina afa-tsy mofo hanina, toe-tsaina ambany fotra, fitafiana sy ny sisa ihany. Io natao hoe libido carnis. Zany hoe ny filamin'ny nofo, ny sexe sy ny sisa ny tena manandanja ao aminy. Fa ianareo tsy amin'izany ozy izy fa ao amin'ny fanahy ianareo. Zay le hoe afaka tsy voageja intsony amin'le filamin'ny nofo sy ny raharara nofo fahasahiranana maro samihafa mangejanao io aranao io satria manana ny fanahy masina ianao. Mbola manafa an'io fahafahana omeny tompo io Galatiana 5:5 kisaka miankavaniny iray ianao. Galatiana 5:5 teny efa haitsika loatra. Galatiana 5:5. Amin'ny Galatiana zany misy lalana roa raha, ny ray lalan'ny nofo, ny ray lalan'ny fanahy. Io nofontsika mila misy besoin filana, izy io mila sakafo, mila fanana, mila rivotra, mila zao. Ka zao no atao amin'ny devoly le filana io no abontsiny dia tsy voafehinao. Io hoditra io misy filana, ny tongotra mila mandeha, ny maso mila mijery, ny sofina mila miaina, ny hoditra mila safosafo. Fa le devoly fetsy, inona ny jerenao izy izy atsy ozy izy amin'ny zavatra-dratsy. Inona nenonao izy ary. Dia le safosafo na tsy vadinao ary dia manaiky foana le hoditra nga izy mandà. Azonareo amin'izay natao hoe filamin'ny nofo. Tsy mandà izy fa rehefa mivaly ny besoin dia mikalma izy. Izy tsy manontany hoe avy aiza io mety sa tsy mety. Ary zay mahatonga ny vatantsika ty zany lasa terrain de combat. Toeram-piadian'ny nofo sy ny fanahy. Satria le fanahy miteny hoe tsy zany io tsy mety io tsy anao izy zavatra io fa azalaina. Le nofo miteny hoe kanao na akonao tsy mangalitra izy. Izay mahatonga azy hoe tsy afaka amin'ny nofo io ianao. Misy irany tsy afaka amin'ny vehivavy eo ianao. Misy irany zalahy manao an'izany. Fa tsy manjary le hira. Tsy afaka amin'iny ianao raha tsy ny fanahy masina. Vakitsika le Galatiana 5:9-20. Ahoana ozy izy? Fa hoy za mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filamin'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manotra ny fanahy ary ny fanahy manotra ny nofo ary mifanotra izy roa mba tsy hozanareo manao zay zavatra tianareo. Fa raha tarian'ny fanahy ianareo tsy mbo ambany lalàna. Miady zany zareo reo
ary mbola tsy mandresy ianao raha match nul. Le olona manao match nul amin'ny adiny nofo sy ny fanahy tompoko dia olona mamono tena. Zay mahatonga ny olona mamono tena tsy mandresy le fanahy dia alohany mamono tena. Ny ady ara-panahy zany raha vao match nul dia resy ianao ny dikany. Tsy maintsy mahazo amboniny moyenne vao maharesy. Ary zay le filamin'ny nofo io ady mangotraka ao anatintsika ao io. Ka ny olona manaiky ho tariany fanahy mandresy ny filamin'ny nofo tsy voageja ny lalàna, midepase ny lalàna izy, tsy mila anaovana lalàna hoe aza mangalatra izy fa tsy mangalatra izy mandeha ho azy. Tsy misy anaovana lalàna hoe aza mamono olo izy fa io fa tsy mety dia tsy ataony. Voafeny na ny masony na ny fietreretana voafeny ka tsy ambany lalàna tsony izy fa efa midepase ny lalàna ny feo ny fietreretana ka tsy mila anaovana lalàna izy. Tsy mila resanao zolombelona izy fa hainy zany satria mihoatra no zany ny fisaina. Olona afaka izy. Olona afaka izy. Ny farany Korintianina 4:7 kisika miankavia ianao. Korintianina 4:7 ny 2:20 hatramin'ny 7:20 izy zany milaza le nresantsika tamin'ny ray mandeha hoe tsy fahaizan'ny olona mamaky soratra masina. Misy abadoana zany amin'ny olona mamaky soratra masina ratsy izy io io abadoana io tsy afaka amin'io ianao raha tsy fanahy masina. Ny jiosy sao anisany tsy afaka amin'io. Raha vao mamaky baiboly ny olona misy hafanahany fahabadoana mitsofoka ao aminy. Ny jiosy zany rehefa mamaky testamenta taloha dia tsy mahita ny Jesosy satria misy fanahy ny fahandevozana ao aminy. Ka zay no azavain'ity texte ty na ity soratra ty vakitsika ko amin'izany satria manana zany fanantenana zany zay dia sary tokoa. Ary tsy tahaka ny an'ny Mosesy izay nanarina mitavany tamin'ny saliborana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevony. Fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy noesorina zany fisaliborana zany raha vakina amin'ny tenin'ny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy ihany no anesorina izany. Fa misy fisaliborana manarina ny fony ambaraka androany raha vakina amin'ny tenin'ny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hoesorina zany fisaliborana zany. Ary ny tompo zany fanahy izany. Ary zay toeran'ny fanahy amin'ny tompo no itoeran'ny fahafaha. Fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo ny endrika izany ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Inona ny tiany resahana? Misy olona zany misy voaly amin'ny fony ao fisalibonana rehefa mamaky baiboly, rehefa mamaky fanekena taloha tahaka ny jiosy tsy mahita ny Kristy. Zay mahatonga ny olona tsy mety miova fo, misy voaly. Eritrereto hoe misy voaly amin'ny fon'ilay olona. Voaly matevim-be dia tsy ahitany ninonninona. Tsy afaka io raha tsy miverina amin'ny Kristy ny olona ozy izy. Tsy afaka io raha tsy ny fanahy amin'ny tompo. Zay toeran'ny fanahy amin'ny tompo ny toeran'ny fahafaha. Zay no mahatonga ny olona mitory tena anao ka torina filazantsara ka misy voaly ao anatin'ny fony ao. Mila fahafahana izy. Fa itsika kosa ho Paoly apôstôly tsisy voaly fa mijery mahita olona afaka, mijery voninahitra ka mahazo voninahitra rehefa mamaky baiboly tsika dia mahita ny Jesosy Kristy ao anatiny eo. Manahirana be io teny io. Zay mahatonga ny olona sasany teneninao ka anarinao ka niditra am-piangonana 20 taona ka tsisy fiovana satria misy voaly tsy afaka amin'ny fony ao mamatotra ny fony tahaka ny amin'ny jiosy ka natorianao farafahafiry ny ataony ihany ny ataony. Nianatra aritsika androany ry havana ny fanahy masina sy fiangonana. Fanahy masina no mahazanak'Andriamanitra io no antoka ahafahantsika miantso hoe abaray eo. Fanahy masina raha vao tsy manaika tsy zanak'Andriamanitra ianao. Ny fanahy masina mahatempolo antsika, tempolin'Andriamanitra sady tempolin'ny fanahy masina. Tsy le trano izitsika fa izy le izy isika noho ny fanahy masina miantrano ao anatintsika ao. Ny fanahy masina koa
ny mitondra fahafahanao antsika. Tsy olona afaka, tsy afaka amin'ny nofontsika, tsy afaka amin'ny lalàntsika, tsy afaka amin'ny fombafomba rehetritsika, ratsy ny fanahy masina no manome itsikatsika amin'izay fa zava-tsoa sesehena no entin'le fanahy ao anatsika. Ho amintsika mandrakariva, hiantrano aminao sy ny ankonanao mandrakarivany ny fanahy masina. Amen. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotranao izahay noho ny amin'izany fampianarana izany indray izay nampombainao ny mpanomponao. Misaotra Tompo satria mampianatra zavatra betsaka anay izany rehetra izany. Mampianatra anay mandrakariva fa izahay dia tempolin'Andriamanitra noho ny avy aminao fanahy masina izay mitoetra ty anatinay. Misaotra fa nahazo fahafahana ihany koa izahay noho ny amin'ny fanahy masinao Andriamanitra. Mifona aminao izahay nefa ankehitriny satria betsaka ny zavatra tsy nantanteraka anay. Tsy nanaiky asan'ny fanahinao masina izahay hanika mibahana ty anatinay ny zavatra maro isan-karazany. Ao ny fisalibonana, ao ny fitondran-tena tsy mendrika izay mahatonga anay tsy ho tempolinao Andriamanitra. Manaonao foana izahay. Misy ny fanahy fijangajangana, misy ny fanahy faratsiana maro isan-karazany Tompo. Sasao madio avakeliko izay dia adio. Mampianatra anay mandrakariva ianao fa ny fanahy masinao no tokony toetra mandrakariva ty anatinay ary tokony angatahana isan'andro san'andro izany fanahy masina izany mba hitoetra ty anatinay Tompo. Indrisany efa indraindray fa na dia mandeha ty am-piangonana ao anatin'ny firitaona ry izahay tsy manana fiovana satria tsy manaiky anao fanahy masina anjaka ty anatinay. Hanikanjakan'ny fanahy ratsy, ny faratsiana maro isan-karazany tsy mitondra fiovana eo amin'ny fiainam-panahinay akory izany. Misaotra Tompo fa soa ihany fa eo amin'ny fanahy masina. Angatahanay mandrakariva izany, angatahanay isan'andro san'andro ny fanahy masinao Tompo. Mba hitaridalana anay, hampianatra anay, hananatra anay, hampatsiaro anay amin'ny mahazanaka ao Andriamanitra anay. Mamindra fo aminay Tompo noho ny amin'izay tsy fahatanterahanay ka tsy nanekenay izany fanahy masinao izany. Hitaridalana anay sy hampianatra anay ny marina rehetra. Mivavaka aminao izahay ankehitriny Tompo. Tsy miafina aminao ny zava-misy amin'ny firenena maneran-tany. Ny amin'izao arety mandringanay izao Tompo. Betsaka ny marary Jesosy. Ianao no nandro loharanona aretina nala ny fanaintena fangiry firi. Nijery ny mpanomponao tsirairay any amin'ny tokantrano rehetra any Tompo. Hitondra fanasitranana. Hikasika amin'ny fanafody, ny fitaovana rehetra, ny olo-tsaina ihany koa ny mpitsabo. Mba haizan'izy ireo mitsabo ny marary araka ny sitraponao hitondra fahasitranana. Misaotranao ihany koa amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay mandeha mitety ireny toerana misy marary ireny, mitondra ny fanasitranana ara-panahy ihany koa. Mampahery ny fianakaviana tsirairay izay manana amin'ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana. Misy ny misedra olana ankehitriny Tompo vokatry ny tsy fananana asa, ny tsy fampiany ny vola miditra ao an-tokantrano. Anao ny zavatra rehetra Andriamanitra na ny ety an-tany na ny eny an-danitra. Jereny mpanomponao izay mangataka andro aman'alina, moa vahitaridretra ianao amaly ny vavak'izy ireny. Ameny ny banga rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay aby ianao Jesosy. Misy ireo anatiny aretina mafy ankehitriny, misy ary efa tena miady amin'ny fahafatesana. Andriamanitra, azavelanao ho levina ny finoana. Fa na dia efa tombotra ranora farany ialana eto amin'izao tany fandalovana izao, dia ataovy manana fanantenana izy fa ho avy ianao Jesosy Kristy, hitsara ny velona sy ny maty. Ampahery ny fianakaviana manana amin'ny marary ihany koa ianao ankehitriny, mba tonga azy ireo ametraka mandrakariva ny fiainana, ny marary ihany koa ampelantananao satria
tahaka ilay marary izay nobatain'ny olona efa da nidina avy any tafitrano izay nikatsaka mafy anao Jesosy hitady fanasitranana dia nomenao fanasitranana izy ireo nivokatry ny finoan'ireo mpitondra marary. Tompo malala-tsy toa mivavaka ho an'izao firenena izao izahay Tompo. Ianao anena ny olo-tsaina ny mpitondra isan'ambaratongany kaoka ny fanahy masinao mba hiasa amin'izy ireny, mba hibitsika ny anatin'izy ireny ahafantaran'izay tena sitraponao marina. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra mba hiasan'izany fanahy masinao izany Tompo, tahaka efa nandrotsahany fanahinao masina tamin'izy ireny nanatanteraka ny asa fitoriana, ny fanambarana ny vaovao mahafaly. Anafihery azy sy ny ankonan'izy ireny ianao mba ahafahan'izy ireny manatanteraka ny asa izay efa nitsonao azy ary ny ekeny ho tanterahana izany. Ianao no anambina, anao no hita. Misy ireo mpanomponao marobe izay lasa nanana havana lasa, misy mihitsy ara Tompo ny vady andefy mandry mihitsy ny lasa. Misy mananteny izay fa ianao no ampahery azy ireny Jesosy malala. Tompo dia apetraka aminao ary izany mivavaka izany. Izay rehetra tsy voataky mivavana nefa fantatra masony tena sy mifanahinay, ankininay, apetraka tanteraka ampelantananao. Aoka ny fanahy masinao hipitsika ty anatinay mandrakariva mba ahafahanay miara-mandeha aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay sy angatana izany mivavaka izany. Misaotra indrindra Tompo no fenonao vavakay fa fantatray fa Andriamanitra tsy lalo-dalovana ianao famary. Misaotra Tompo. Amen. Isika fiangonana malala dia izay efa nataon'Andriamanitra ho tempolin'ny fanahy masina. Andetsika rehetra hitsangana indray niteny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika. Fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina amin'ny torotoro fosiny manetry tena no nenako, tsy fandahatra mandrakariva aho ary tsy ho tezitra mandrakizay, fandraho reraka eo anatrehako ny fanahy dia ny aina izay nataoko. Ko fiadana soan'izay akaiky o Jehova, ka dia sitrana anareo aho sy hamono ny fahadisoanareo. Ko ambara ny finoana ry havana, fa voavela avokoa ny eloka rehetra noho ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Toy izao ny toyan'ny fandaharam-potoanantsika ao anatin'izao herinandro fanahy masina izao. Raha ampitso alakamisy no andro fahadimy izay iarahantsika amin'ny fikambanan'ny loholona sy ny diakona. Amin'ny 5 ora sasany hariva tahaka ny mahazatra no hiatrehantsika izany hiatao am-piangonana, ary manomboka amin'ny 7 ora hariva kosa no ahafahantsika manaraka izany amin'ny tambajotra serasera. Amarana ny fotoantsika ny hira fa 700, ny andiny voalohany sy ny faharoa no iraintsika.
Tanteraka aminareo indray izao tsodranotonoana sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao, ary Andriamanitra ny faharetana sy ny fihononana hampiraha-hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho sainareo sy vavaray ny arahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mahazo toerana ianareo. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenanareo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.